Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tsaronao moa ilay tenin'Andriamanitra manao hoe aza matahotra minofotsiny any ao amin'ny Marka 5:5-7 tapany 2 no ahitantsika n'izany teny izany. Eny tokoa ry mpiaino namako, matokian'Andriamanitra minoa azy fa rehefa apetraka ao eo aminy fiainanao, na dia mety ho maro aza ny zavatsarotra mety handalo na efa nandalo na mety ahazo anao koa aza ankehitriny, dia minoa fa ho vitanao ny atrika izany, minoa fa mendrika anao izany, minoa fa ho afaka ianao, ary minoa fa ho azonao izay tadiavinao, minoa fa rehefa manome Andriamanitra dia izay tsara sy mety ho anao indrindra no atolony anao, ary tsy manome tapatapany Andriamanitra fa manome amin'ny fahafenony kosa. Izany ny tsy ambaratelo ny fahombiazana. Koa dia lazaiko aminareo, na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo, dia minoa fa efa nandray ianareo dia ho azonareo izany. Marka 2:12-20. Amen. Anisan'andro mofonaina raisoamampofazamalàina fartomotrany andro izay. Manana finone, manana finona, manana finona fa tsy maintsy hoavy ny anjarana dia minofotsiny any, minofotsiny any, minofotsiny fa tsy maintsy ho tafita ny tanjona. Manana finone, manana finona, manana finona fa tsy maintsy hoavy ny anjarana dia minofotsiny any, minofotsiny any, minofotsiny fa tsy maintsy ho tafita ny tanjona. Nature's Group. Hoantsika rehetra tsy rahiray ity hiray ity, fantatsika fa sarotra ny fiainana, nefa zakiny fa mitraka hiatrika ny ady izay tsy maintsy atao hatreana. Manana finone, manana finona, manana finona fa tsy maintsy hoavy ny anjarana dia minofotsiny any, minofotsiny any, minofotsiny fa tsy maintsy ho tafita ny tanjona. Izay ilay onjany fanantenana. Hoanao ihany koza mila okivy ka hamoifo, hoe tototry miady sy ololana maro dia mivakilo. Sarovi fanona kivy de mihamaleny,
fianjarana de minofotsingany minofotsingany minofotsiny fa tsy maintsy tafita ny tanjona manana finone manana finona manana finona fa tsy maintsy hoaviny anjarana de minofotsingany minofotsingany minofotsiny fa tsy maintsy tafita ny tanjona minofotsiny fa tsy maintsy tafita ny tanjona minofotsiny fa tsy maintsy tafita ny tanjona. Sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Faly manototra ny fiarabana ao antsika mpanaraka ny fandaharana sakafo eto amin'ny feo amin'ny fanantenana indray ny namanareo Sabina. Anio dia karazana fromage vita avy amin'ny soja na ilay antsoina hoe tofu no atolotra antsika. Komeny ho finaritra ary tompoko. Reto avy ary zavatra ilaina: soja voaniny maina 2 kapoaka, rano 3 litatra na 12 kaopy, ranom-boasary makirana 3 sotro lehibe, azo atao vinaigre de cidre ihany koa ka 3 sotro lehibe ihany ny fatrany. Ndeha raverintsika indray ny zavatra ilaina: soja voaniny maina 2 kapoaka, 3 litatra rano na 12 kaopy, ranom-boasary makirana 3 sotro lehibe, azo atao vinaigre de cidre ihany koa ka 3 sotro lehibe ihany ny fatrany. Ndao amin'izay ary isika iroso amin'ny fanamboarana ka nataontsika voalohany izany dia fanamboarana ronono soja. Ahoana ny fanaovana an'izany? Alona anaty rano ny soja rehefa avy notsiponina sy nosasana tsara ka farafahakeliny 12 ora no andomana azy. Ampangotrahana anaty vilany ilay rano 3 litatra. Rehefa izay dia zaraina tokotelo ilay soja nalona teo. Totoina amin'ny laona afo izany ny tokony tsirairay, na raha manana ilay fitaovana fanapotehana dia atao malemy tsara. Asiana rano mangotraka 4 kaopy rehefa mitoto ny tokony avy. Izany hoe asiana rano mangotraka 4 kaopy rehefa mitoto ny tokony avy. Izany hoe rehefa mitoto ilay tokony ray izany ilay voalohany dia asiana rano 4 kaopy. Izany hoe fitambarana izany dia ilay 12 kaopy teo na rano 3 litatra. Rehefa izay dia atambatra ao anaty vilany iray daholo amin'izay izy rehetra. Rehefa voatoto daholo izany dia atambatra anaty vilany iray ilay zaraina toko teo izany. Andrahoina mandritry ny 5 na 10 minitra eo. Tandremana tsara fa rehefa mangotraka ilay izy dia lasa misavoana. Arorona matetika mba tsy hiraikitra na ho may ilay ronono soja. Rehefa izay rehefa masaka ilay izy izany dia maka lamba manify dia arotsaka ao ilay ronono teo mba hiala ny faikany. Afaka tehirizina ny faikany anamboarana sakafo hafa. Ahoana moa izany nahafantarana hoe masaka ilay ronono soja antsika? Nahafantarana hoe masaka izany ilay ronono rehefa tsy misy fofona soja manta dia izay izy natao hoe masaka. Manjary lasa misy fofona manta mantsiny ilay tofu raha ohatra ka tsy masaka tsara ilay soja teo. Efa masaka izao ny ronono, iroso eo amin'ny fanamboarana an'ilay tofu indray tsika izao. Averinao anaty vilany madio ny ronono soja azo teo, ilay efa avy tsy ifina izany, ilay efa avy nalana ilay faikany. Dia averina ampangotrahana indray. Rehefa mangotraka dia esorina eo ambony fatana.
Arotsaka ilay ranona voasarimakirana, arorona tsara. Avela hijanona eo amin'ny 20 minitra eo zany. Ny zavatra miseho zany ao aorianan'ilay 20 minitra misaraka ny faikana soja sy le antsoina hoe petit lait. Misy ohatran'ny rano zany misaraka amin'ilay izy. Alaina indray lamba manify de atsika indray le rano. Ka ny faikany sisa mijanona anatin'ilay lamba manify. Iny faikany azy iny no atao hoe tofu ary le rano no antsoina hoe petit lait. Misy fomba roa ampiasaintsika ny tofu. Voalohany, raha atao malemy ny tofu de tonga de atsika ny ranony, izany hoe le antsoina hoe petit lait, de azo karakaraina arak'izay itiavana azy le faikany antsoina hoe tofu. Faharoa, raha atao mafimafy kosa de maka lasitra, arotsaka ao ny tofu, tsindriana zavatra mavesatra eo ambonin'ilay lasitra mba hiala tanteraka ny rano, zany hoe le petit lait zany mba hitsika tsara sy mba hitambatra tsara izy. Tsara raha toka fitaovana misy lavadavaka no ametrahana azy ka mandritry ny 20 minitra. Eo zany, izay vao esorina le zavatra nanindrina azy iny. Esorina ary atao anaty rano madio ilay tofu azy teo zany. Ilona ao atsasakadiny. Aveo de soloina indray iny rano iny. Averiko indray mandeha zany rehefa avy tsindrina ao anatin'le lasitra zany le tofu de lasa mafimafy de arotsaka ao anaty rano tsotra izy aloha zany. De avela eo izy eo amin'ny atsasakadiny eo de soloina indray iny rano iny. Iny rano iny zany no hitehirizana azy. Ahoana ary zany ny fomba hitehirizana an'ity tofu ity? Afaka tehirizina maharitra ny tofu na de tsy misy vata fampangatsiahana azy. Atao anaty rano madio mandifotra azy fotsiny izy mba hitehirizana azy ary solosoloina matetika iny rano iny. Raha tena asiana hanitra toy ny tongolo gasy, kotomila, dipoavatra sy ny sisa ny tofu de alohan'izy tsy hifina rano no arotsaka ny hanitra. Vita zany ny tofu atsika. Amanaraka zany isika hikarakara sakafo maromaro vita avy amin'ny tofu ity. Fa inona kosa ary ny vokatsoa hoentin'ny soja. Efa taonany maro no nilazana fa sakafom-behivavy ny soja. Ny ireo isoflavone ao aminy. Tena ilain'ny vehivavy eo amin'ny fotoanany menopause na le hoe fitsaharan'ny fatimbolana na mieloha izany, le antsoina koa hoe préménopause, satria mampiena betsaka ny bouffée de chaleur, ilay hafanana ohatra miakatra makany amin'ny loha zany bouffée de chaleur zany, sy ireo aretina vokatra zany fitsaharan'ny fatimbolana izany. Ny isoflavone dia karazana flavonoïde izay rehefa tonga ao amin'ny vatana de lasa an'ilay antsoina hoe phytoestrogène, miasa any amin'ny taovam-pananahana ka manatsara azy. Ahitana protéine avy amin'ny zava-maniry betsaka ihany koa ny soja. Misy fibra tena ilain'ny tsinay izy. Voalaza ihany koa fa mampiena ny tahan'ny cholestérol sy ny triglycéride izay mahatonga ny aretina any amin'ny fo izy. Zany hoe le affection zany mahazo ny fo. Ty soja ty zany de tena miaro amin'ny aretina cardiovasculaire. Misy ilay antsoina hoe acide filique, miaro ny tavy na menaka tsy petaka amin'ny sisiny lalan-drà koa ny soja. Misy antioxydant mpanohatra arafesina ary mampiadana ny fahateran'ny sela. Mitazona ny hatan'ny rano vatana ihany koa ny soja. Koa mazotoa ary mikarakara sakafo vita amin'ny soja, indrindra fa ity tofu ity
satria tena mahasalama tokoa ny soja satria voalaza ihany koa fa sakafo mora levonina izy ary sakafo feno na ilay antsoina hoe aliment complet. Koa dia mahametraka mandram-piona finaritra ho antsika indray ary ny namanao Sabine. Isaorana ny teo amin'ny lafiny teknika dia namantsika Samma izany. Mandram-piona toko. Feo aoziona mahabo sautullo mavako izao re enoy tompo fa sandratra mba hoewa mina fa totsy mendrika kore ny ozanaka zazapani zaha tirakyo itia laizanakaunani enanenena kwire nasakunandawana diandro sisakure sizaivelumaku sakure sizai velumaku atukaku anaure anavaku izasichaka zay lay onjany fanantinana na usaruchana hura leni
awr manolotra hoanao feo ny fonantenana manasanao hiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao na manao kalebandretsikivy trosa ny fahotana na ny eloka vita koa satria mpandika ny lalan'andriamanitra avokoa ny olona rehetra dia ananan'andriamanitra trosa avokoa isika rehetra koa raha teo afaka eloka na afatrosa isika dia tsy maintsy mandony sara ny fahotantsika ino ny fomba antoavana an'izany hoy ny Hebreo 9:12 ary saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna fa raha tsy misy raha alatsaka dia tsy misy famelan-keloka midika ho fahafatesana ny hoe raha alatsaka mazava araka izany fa tsy ho vitantsika ny andony vidin'ny fahotantsika amin'ny haitsika ka dia ilay nitrosantsika indray no nandoha izany tamin'ny alalan'ny sorona nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana noho ny fitiavany antsika dia azontsika takina amin'izany fanavotana izany izany hoe toa izy indray no ananantsika trosa tsy ho vaovao mahafaly ve izany manasanao hiara-mivavaka alohan'ny hanohizana zao dinika izao rainay izay any an-danitro misaotra no nandoavanao ny trosam-pahotanay tamin'ny alalan'i Jesosy tsy vitan'izany fa ianao indray aza no anananay trosa dia ny famelanao ny elokay andalina ny amin'izany izahay koa ampio andray izany fanomezana mahavonjy izany amin'ny anaran'i Jesosy amen tena manana fanomezana ho antsika izay azontsika takian'Andriamanitra asehon'ny apôstôly Paoly mazava ny amin'izany Efesianina 1:17 izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny haren'ny fahasoavany mbola verindray izany teny izany eo amin'ny Kolosianina 1:17 izay ananantsika fanavotana dia ny famelana ny elontsika raha misy olona ray manana sakafo be deaibe nefa ny mpiara-monina aminy matinoana dia manana didy izany olona izany izarany sakafony amin'ireo tsy manana azo lazaina hoe ananan'ireo tsy manan-kohanina trosa ilay manana ambiampy manan-karena fahasoavana izay mamela eloka Andriamanitra isika kosa mahantra ny fahotana noho izany tena ananantsika fanavotana tokoa izy dia ny famelana ny elontsika atolony atsika mihitsy aza izany famelan-keloka ao amin'ny rany Jesosy izany te hanavitra ny olona rehetra Andriamanitra te hamela ny fahadisoantsika tsy nahita vahaolana hafa ho an'ny fahotana izy afa-tsy ny nahafatesan'i Jesosy manam-pirofo izany fa tena ratsy ny fahotana na dia verino maivamaivana aza izay voankazo kely iray tao edena ve hitantsika ny fandravana tao an'izany fihetsika tao kely izany ny ain'ny zanak'Andriamanitra mihitsy no natao sorona mba hanavotana ny mpanota nahafaty ny fahotana mahafaty ary mbola hahafaty mandrakizay ho an'izay tsy mahafoy azy saingy manan-karena fahasoavana izay mamela eloka Andriamanitra nefa koa mazava ny teniny amin'ny alalan'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Romana 9:17 tapany voalohany fa fahafatesana ny tambon'ny ota raiki-poy tsy iova izany ho an'izay mifikitra amin'ny fahotana saingy raha mibebaka kosa ny mpanota dia iova ny tantaram-piainany araka ny tapany faharoa amin'ity andininy ity izay manao hoe ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika mazava ny fanambarany Jaona ny amin'ny fomba ahafatrosantsika sy ny azahoantsika mitaky fanavotana amin'Andriamanitra Jaona 1:1 Jaona 1:1 raha hoy isika tsy manana ody isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatsika raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra raha hoy isika tsy nanody isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatsika
tsotra amin'ny fepetra azahoana famelana raha miaiky ny fahotantsika isika. Tsotra tokoa izany saingy sarotra tanterahana ho antsika izay efa teraka tao amin'ny ota. Loza ny miandro ny olona iray izay nona omena hanina nefa tsy manaiky fa nona. Tahaka izany ny mpanota tsy miaiky ny mahampanota azy. Firy ny mbola mahay manavaka ny fahotana ary raha fantany vitany ve ny miaiky an'izany. Aleony maro manafina amin'ny fahotana izay matetika efa ankamamina. Mila mifanahy masina sika amin'izao andro farany izao mba hampiaiky antsika ny fahotana. Efa natsapany fifaliana azo tamin'ny trosa voaloha angambe ianao, maivana ny fiainana iray manontolo. Mihoatra lavitra noho izany ny fifaliana amin'ny eloka voavela eo amin'ny fifandraisana amin'ny hafa, indrindra fa eo amin'Andriamanitra. Olona sambatra no iantsony Davida ny olona toy izany. Hoy izy eo amin'ny Salamo 4:1-2. Salamo 4:1-2. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Eto dia tsy mba zavatra ananana ny mahasambatra fa zavatra tsy ananana dia ny fahotana. Raha teo sambatra ianao dia izay anesorana ny fahotana no katsao. Mangatafy fo madio tahaka ny nataon'i Davida rehefa tsapany fa miainga avy ao ny fahotana. Hoy izy ao amin'ny Salamo 150:10. Salamo 150:10. Amorony fo madio aho Andriamanitra ary avao izy orona marina ny fanahiko ato anatiko. Tena miantoka ny famonjena mihitsy io fahadiovam-po io satria ho Jesosy sambatra ny madioam-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Mateo 5:5. Afaka mitrosam-pahotana ny olona manana fo madio ary nandray ny fanavotana avy tamin'ny rany Jesosy. Asehon'ny ten'Andriamanitra mazava fa tapakila idirana ny an-danitra sy eo amin'ny fiainana mandrakizay mihitsy ny fahafahana amin'ny trosam-pahotana. Zao nefa nampilazaina mialohan'ny mpaminany Isaia ny amin'ireo olona andovan'ny lanitra sy ny tany vaovao. Isaia 7:7-8. Isaia 7:7-8. Tsy hisy amin'ny mponinao ilaza hoe marary aho. Ny olona izay mitoetra ao dia voavela eloka. Mazava araka ny efa nivakiana teo aloha fa ny fiaikana amin'ny fahotana no fototry ny famelan-keloka. Ho tanteraka tsy hoe ilay faminaniana nomenan'i Isaia io. Miantso asy ianao Jesosy mba hafoy ny karazam-pahotana rehetra, mba azahoany mampiditra antsika ho ao amin'ny fahasambarana mandrakizay. Hivavaka isika. Jesosy io mangataka ny fanahinao zahay ampiaiky ny fahotanay. Misaotra anao satria efa nalohanao tamin'ny ranao ny trosam-pahotanay. Omeo fo madio zahay mba tsy anontana intsony ka mba ho anisan'ireo madio am-po izay ahita tavanao tsy ho ela intsony. Amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Boîte postale 700 Antananarivo 100. Eo am-panarahana ny fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana ianao. Aza miala fa mbola mitoy ny fotoanantsika. Misaotra tompoko. Rindrampeo sy tononkalo fandaharana vokarin'ny radio Adventiste maneran-tany. Faly miarabanao sy ny fianakavinao izay mpanomana ity fandaharana rindrampeo sy tononkalo ity. Mino izahay fa hiara-ndray hery sy fifaliana
ato anaty ty fandarady isika koa ho zahay hoe miarahaba tompoko lahy finaritra tompoko vavy ety ampanomboana ary dia indro iraray avetrany atolotra mpitiavana anao ho solon'ny fandraisan-tanana mino finaritra metezianao mba hotony mandalo anyezao fitsapanyzao Jeso eo akaikinao ny tompo tsy mahela ny teny fikasany hoanao tsy tiany hotavela mbe mahezeza fa izy ombanao ny varavarane famivo tsy hisy arindriny zany reo fitahina manao tsy omby alo reo re novaliniza tatrika andony maraina fantarofa jesosianie tsy mbola nandao andao tsy anao rerino mizakizao metezi anao mba hotony mandalo anezao fitsapanyzao Jeso eo akaikinao ny tompo tsy mahela ny teny fikasany hoanao tsy tiany hotavela mbe morerimy miresaka sy mihira mikasika amin'ny fanantenana rehefa fenotsiky ny olona manodidina anao rehefa ao anatin'ny memo kosa nefa dia to tsy mora mandrakariva ny toeran'ny fanantenana marina izany zoanitra amin'ny fotoana izay anyren'ny toejavatra maro atsika dia manomboka mametram-panotaninany amin'ny zavatra rehetra isika indrindraindrindra moa fa ny fanotaninany amin'ny fahendrin'Andriamanitra tarika Jacqueline tsy fantatra ny avokiny ampitso ny ray segondry izay ho avy aza dia tsy ny hany fantatro izay tena hitokiko ny tompony ahy ny fiainako hatr'izay revaly mbavaka tsy takatry ny saina izay avelany hitranga ihany koa dia zava miafina tahak'ireo miseho izay teo aloha ka nahatongay hiloha bava hoe Jehova no mahalany izay masoa ny atao rehetra dia fantany avoko fizy mahay manome mihoatra ny angatahanao fa nitadiaviny dia mba hatoky anao ny feon'ny fanantenana
reo sedra-piaina nefa mahazatra de lasa hery fiarovana ho ay satria ny tompo no niaraka ny zaka ka nahatonga hijoro sy hosay ny mafindrindra fisarahana manaina zay totsy zaka n'olombelona toko nomeny fiononampo fanantenana ihany ko ka nahatongay hiloa bava hoe Jehova no mahalala izay masoa ny atao rehetra de fantany avoko fizy mahay manome mihoatra ny angatahanao fa mitadiavy ny demba hatoky anao Jehova no mahalala izay masoa ny atao rehetra de fantany avoko fizy mahay manome mihoatra ny angatahanao fa mitadiavy ny demba hatoky anao fizy mahay manome mihoatra ny angatahanao fa mitadiavy ny demba hatoky anao raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com sofanisy ny olana izay miseho mandratra fosy mankaleo dia tsy hoe andresy foana na hanamotsany ihany koa fa fomba hitsambikinana iampitana ho amin'ny tsara sedra ray izay ioarana iaina nisambaravarana ka raha tafavoaka avy eo dia antsoina hoe mpandresy ka ninninona iseho na hanahoana ny fianjady dia vonina hiatrikady tafotoana angamba mety ho sarotra tsaboana malahelo koa ny fo fa ny hafa foana no enoina izany indrindra no hitadiavako mpitsabo hanasitranahy mba hamehizato feriko hijoroako tena sa kivoko indraindray no ny afitsiko ny fiainana no reo olana misesy tsy mba misy hitarainana fa ny hery dia miatrika mampitodika ny saina mba hitady vahaolana hijoroako tsy alaina fa ny lesona izay tsara indrindra tsy hoahana avy amin'izany dia fitiniko ihany hoe sofa nisy fijaliana hanefena ny fiainako sofa ny aram-pahoriana hampangina ny tarainako mpanoratra ny vetso toy izao no zavatra tsapa indraindray rehefa voadonitsika dia tena mora tokoa ny mihevitra fa izay zava-mitranga eo amin'ny fiainanao ihany ny tena olana goavana indrindra sady izany ta marina mihitsy izany raha izany mandrakariva no sainina dia ho mora-kivy sy tambesarany ahy am-piainantsika tsarovy anefa fa misy mandrakariva ny tiany fikesana izay nomen'ny tompo ho asoanao ary ampo amin'ny andro iray ny teny fikesana izay voasoratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ao satria miisa mihoatry ny 5:300 izany teny fikesana izany raha isan'andro izany mandritry ny taona e sady izany banda izay mihitsy ao anatin'ny taona iray dia misy 5:300 andro dia mazava izany fa isaky ny andro iray dia misy teny fikesana ho an'ny andro iray moa ve tsy vaovao mahafaly antsika rehetra izany tena vaovao mahafaly izany ary tiritiano raha antsika mihaino ho fanomafisana n'izany rehetra izany rija malala vatosoa ny fiainanety mazana toko tsy laozany zava-manjo impirino kivy mila moifo
antsarotra mianjady aminao tsy hoe tsy fitiavany anao navelaniseho reo o fianaranao alnefena toetra vaovao mbola isy maraina vaovao andimbiny aliny tatao mbola isy maraina vaovao voatendriny ho anjaranao zay lay onjany fanantenana ekeko toko fa mafy aminao izao fitsapana miatsizao efantany nefa zay tsy ozakanao tsy avelany atsaminao mandalo anino tsy homandrakizay aza tao mankarary fo la efanandresy zao tontolo izao jesosy no iady ho anao mbola isy maraina vaovao andimbiny aliny tatao mbola isy maraina vaovao voatendriny ho anjaranao AWR téléphone 034 06 797 62 033 37 106 13 mbola isy maraina vaovao andimbiny aliny tatao mbola isy maraina vaovao voatendriny ho anjaranao voatendriny ho anjaranao voatendriny ho anjaranao na dia eo anivon'ny fitsapana mivaivay azy sika dia matoky ny tompo tsarovy mandrakariva fa na dia mafy aza ny zavatra rehetra izay miatra aminao dia vonina ny hiantra ilay mpamonjy antsika dia ilay Andriamanitra ray izay any an-danitra izany. Ary ny iray tamin'ireo zavatra izay nanampy antsika hiaritra dia ny volamena. Volamena? Ahoana re izany Dante? Tsy medaly volamena tsy akory izany fa ny fijeritsika ny ho avy sy ny nahafantarantsika fa raha miakana amin'Andriamanitra isika dia hivoaka tsaratsara kokoa izany hoe mivoaka toy ny volamena izay izany ilay volamena mamiratra satria voasedra tamin'ny fitsapana mafy indrindra ka nivoaka ho mpandresy marina izany ny fandreseny ny finoana misaotranao zahay ray misaotranao tokoatokoa nomenao aina vaovao nomenao andro tena soa atanjao ny sainay atanjao ny fanahy fa ny eo akaikinao tsy mba anana ia ka ny alina mangina ny toromaso izay lalaina mino isika fa hisava ho dimbiasany ny maraina ny fotoana izay manjombona anjakany fijaliana reo faniriana tsy tanteraka izay nitondra fahoriana mino aho mino ianao fa izany rehetra izany raha miaraka amin'ray dia izy fiafarany raha mpianatra ianao tojony tsy fahombiazana tonga ny fahakiviana manakora ny mpitazana atanjao ny finoana o minohatra ny hatrany tsy maintsy tratranao ny tanjona ny tompo no amity izany ny finoana resakaiza zava-dehibe tokoa mahatonga anao ambony mampahery manasoa
aza lavina kory ireo fitsapana izay miseho mino fotsiny any dia ho vonjena ianareo. Sambatra ny tsy mahita nefa mino ry sakaiza, teny fikasana izany aza diny naiza naiza. Mino afa ny fiainako izay tantanany itsy to dia ho lavo raha rehatrany, eny ho ampoky ny soa. Sambatra ny tsy mahita nefa mino ry sakaiza, teny fikasana izany mampahery sy mitaiza. Mino isika ankehitriny Jesosy ho avy sy ho ela, mino isika izay miaino fa ny otantsika dia voavela. Mino ary sakaiza fa isika rehetra izao manomboka anio ho tonga olom-baovao, tsy hemitra itsony fa handroso ohatrany hatrany, hiara-mino lalandava fa ho foana ny tomany. Ilay ray tsy toza ao ambony tompony finoanane, hitantana ny fiainantsika naiza no ale. Na misy aza ny toloko, na misy aza ny toreo, mino fotsiny any dia ho vonjena ianareo. Amen. Mpanoratra Raingo Arson Alain. Move enao any tokantrano any na eny an-dalana naiza misy anao tratra mifanahinany amin'ny hafanana izay fisedrana avokarany toe-javatra maro samihafa, eo anivon'ny fahoriana sy ny aya ary mifanaintainana dia afaka mahatsapa ny fisiny ny fanadiovany sika eo amin'Andriamanitra fa aza matahotra. Ary farany na dia betsaka aza ny tsy takatra ny saintsika ny amin'ny fandehan'ny fiainana dia fataro fa ahatsarantsika kokoa ny fitsapana izay miseho rehetra eo amin'ny fiainantsika koa mahireza. Tarika hanitry Kristy lasarotraza ny fiainana an-tany aza mitanondrikana eny fanary manao sesilany ny olana mahazo ana aza varina misentotomany ny masonao andrandra fa ny ao ambadikizao re fiainam-baova ko mahireza ianao misaina tanjaoka ny akivina iala na de mahery aza ny anondrano ny fitodina jereo no izo atrany ny ty ko de matokifa Jesu de anampiana auka isandra tratrai ny babaka. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Ny pamonjy tsy ho takatry ny saina na dia hivery na ho mafindrindra dia mety ahasoana atao vimby ao an-tsaina hatrany fizy dia mieritrana fantany izay mahatsara mety amina saina tanjaoka ny hakivina iala na de mahery azany anondrano ny fitodina jereo toizo atrany ny ty ko de matokifa Jesu de anampiana aoka isandra tratrany ny
traninidy kode matokifa jeso de anampiana aoka isandratratrany ny vavaka aoka isandratratrany ny vavaka aoka isandratratrany ny vavaka inonay fa nahazahoanao hery tanjaka ny fanarana indrindra-peo sy tononkalo teo isorana manokana koa ny mpanakanto izay nandray anjara teo andravaka ny fiarahana teto dia tao amin'ny hira sy ny tononkalo izany dia manao veloma finaritra ho anareo mpiainany koa idanta sy zoanitra ry samina ny karakara izao fandaharana izao mandra-pitafa indray ary amin'ny manaraka akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana manasanao anaraka ny fiarah-mianatra hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao kaliba andritsikivy lohateny ianarantsika an'io dia manao hoe tanteraka ny faminaniana ampatsahivana trano fa eo am-pandalinana ny bokin'ny Isaia isika hitantsika teo aloha ao amin'ny Isaia 7:7 fa ny Immanuel dia anaran'i Jesosy mety ho tena olona velona tamin'ny andron'ny Isaia koa nefa izy io Immanuel dia famantarana mifandray amin'ny olany aza mpanjakan'ny Joda zao ny voalaza ao amin'ny 9:12 Isaia 7:12 fa raha tsy mbola mahalala andany ratsy sy hifidiny tsara izany zazy zany dia olao ny tanin'ireo mpanjaka roa maharaiky tahotra anao ireo ny mpanjaka roa voalaza eto dia ny mpanjakan'ny Siria sy ny mpanjakan'ny Israely avaratra nahoana no lazain'ny Isaia fa isotro ronono mandry sy tantely Immanuel zao ny voalazan'ny 9:12 Isaia 7:12 rehefa mahalala andany ratsy sy fidiny tsara izy dia ronono mandry sy tantely no fihinany ompiteny Asiriana ny vokatry Joda ka voatehirinana ny sakafony mahantra ny vahoaka sy Immanuel na dia izany aza dia anana ny ampiandry zareo oviana ary no niatra ny afatra manokany Isaia ho an'ny Siria sy Israely andeo vakitsika reto andiny reto ahitana ny valiny mpanjaka faharoa 5:12 andininy 7:20 sy 70 mpanjaka faharoa 5:12 andininy 7:20 sy 70 tamin'ny andron'ny Peka mpanjakan'ny Israely dia tonga Tiglato-Pilesera mpanjakan'ny Asiria ka nahafaka ny Iona sy Abela Betimaka sy Janus sy Kadesy sy Azora sy Gileada ary Galili dia ny tanin'ny Naftaly rehetra ary nitondra ny olona ho babo tanin'ny Asiria izy ary Hosea zanak'Ela nikony tamin'ny Peka zanak'Remali dia namely azy ho faty ka nanjaka nandimby azy tamin'ny taona 20 nanjakan'ny Jotama zanak'i Ozi ina koa no ambaran'ny mpanjaka faharoa 5:12 andininy 7:7 mpanjaka faharoa 5:12 andininy 7:7 ary Ahaza naniraka olona ho any amin'ny Tiglato-Pilesera mpanjakany Asiria anao hoe mpanomponao zanakao a miakara ka vonjeo a tsy ho azo ny mpanjakany Siria sy ny mpanjakany Israely izay efa mitsangana hiady amiko
dia nalainy aza ny vola fotsy sy ny vola mena izay hita tao an-tranon'i Jehova sy tao ami'rakitry ny tranon'ny mpanjaka dia nampanatery ny ho fanomezana ho an'ny mpanjakany Asiria. Dia nanaiky ny teniny mpanjakany Asiria ka niakatra amely an'i Damaskosy ary nafaka azy dia nentiny ho ankira ny olona nobaboiny fa rezina kosa novonoiny. Ary tantara voalohany toko 5 andininy 9 sy 9. Tantara voalohany toko 5 andininy 9 sy 9. Bera ny zanakalainy Bala izay nobaboiny Tiglatopilesera mpanjakany Asiria, izy ny loam-pirenen'ny Robenita. Ary Andriamanitry ny Israely namporisika ny Paola mpanjakany Asiria sy Tiglatopilesera mpanjakany Asiria ka dia nobaboin'ireo ny Robenita sy ny Gadita sy ny antsasaky ny fireneny Manase ka nentiny tany Hala sy Habora sy Ara ary tany amoron'ny ony Gozana ambaraka androany. Nomen'Andriamanitra ny afatra manokana Isaia tamin'ny manodidina ny taona 437 talohan'i Kristy taorian'ny nandraisan'ny Tiglatopilesera ny vola fanomezana avy amin'ny Ahaza. Na izany aza dia nataon'ny Tiglatopilesera ihany ny zavatra tiany natao no reseny Israely sy Siria. Rehefa izany dia nalefa an-tany avaratry Israely ny olona sasany ary taorian'izay dia natao no isan'ny fanjakany ny tanin'izy ireo. Voavonjy ny sisa tamin'ny Israely rehefa nanome vola ho an'ny Tiglatopilesera ary nanaiky hanompo azy ny mpanjaka Hosea. Talohan'izay dia novonoiny Hosea i Peka. Tamin'ny taona 337 ka hatramin'ny 237 talohan'i Kristy dia nofehezin'ny Tiglatopilesera Damaskosy renivohitry Siria ary natao no isan'ny fanjakany. Koa dia roa taona teo eo taorian'ny afatra manokana Isaia dia resy Siria sy Israely. Nanao adalàna izay nanapotika ny fireneny Hosea mpanjakany Israely. Nobaboiny Asiriany ny Samaria renivohitry Israely tamin'ny taona 227 talohan'i Kristy. Israelitana rivo ny voaroaka. Nanjary isan'ny vahoaka tany Medi sy Mesopotamia ny Israelita. Rava ny nahavahoaka azy ireo. Isaia 7:7. Asehon'Andriamanitra amin'ny Isaia izay hitranga amin'ny fahavalon'ny Joda ka tsy tokony hatahotra Ahaza ary tsy tokony ho nangataka fanampiana tamin'ny Asiria izy. Na taloha na ankehitriny na amin'ny ho avy dia tsy tokony hatahotra ny vahoaka an'Andriamanitra satria izy no mifehy ny zavatra rehetra eto amin'ity tany honenantsika ity. Ny lesona tokony hianarantsika isan'andro dia ny fatokiana sy ny fiandrasana ny famonjena. Ho avy izy fa tsy taredretra. Hoy ny Abakoka 2:7. Izay no mamarana ny fiarantsika mianatra androany. Mametraka ny mandrapitafa ny namanao Kaleba Ndretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org na www.feofanantenana.org.